Dia faly manolotra ny arahaba indray tompoko kilasy, tompoko vavy, tsy dia misy ahina firy ny sary azo avy amin'ny zana-bolana izay hitantsika androany. Mbola ny ala izay malefaka na atonony hatrany no mandrafitra ny toetr'andro, na izany ary eo anelanelan'ny faritra Mahajanga sy Analalava iny dia tsara ihany no fantatra fa misy tsioka rivotra mahery indrindra ny amin'ny maraina sy ny amin'ny takariva. Mahery be ihany koa ny varatra aza aty amin'ny faritra Sava aty, ka noho izany dia mila mitandrina ny mpanjono an-dranomasina satria ahery be ny ranomasina. Toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina amin'ny rapitso faha 7 ny volana Jona 2024 ho amin'ny tontolo andro dia hanorana malefaka hatrany manomboka amin'ny faritra Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana sy Vadivavy fitovinany iny. Izy kosa ny herika manify ny amin'ny ilany atsinanan'ny afoatany, indrindra ny amin'ny Voamaraina sy ny amin'ny takariva, fa ho tsara ny andro ny amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara iray manontolo. Ho amin'ny rapitso maraina ny maripana voatombatomana dia izy fidinana ny faritra Atsimo Atsinanana sy ny faritry Vakinakaratra. Ny aty amin'ny avoatany izao dia 9 na 7 hatramin'ny 10 degré celsius, ny amin'ny faritry ny Morotsiraka, Atsinanana sy Andrefana kosa manodidina ny 14 hatramin'ny 20 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia izy fidinana ny maripana voatombatomana aty amin'ny faritry ny avoatany, 17 hatramin'ny 20 degré celsius izany raha arak'izao hitantsika amin'ny sary izao, ary ny faritra avaratry Madagasikara 20 na 30 degré celsius. Dia omena fahafapo hatrany ianao raha mikasa hivoaka ivelan'ny Madagasikara, fataro ary fa andrahoana indray ny andro amin'ny rapitso amin'ny faritry Paris any. Hibalika be kosa amin'ny masoandro any Johannesburg, hanorana tandrifin-drahona malefaka ny Milan sy Nairobi, fa ho arahan-kotrika izany any amin'ny faritry Bangkok. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina antsika indray dia hanorana tandrifin-drahona malefaka ho amin'ny rapitso any Port-Louis, Seychelles sy Saint-Denis, hifandimby ny rahona sy masoandro any amin'ny faritry Comores. Dia izay indray tompoko lahy sy tompoko vavy no azo narosantsika amin'ity alina ity. Miraharisoanao zahay raha manome fotoananao amin'ny rapitso indray. Veloma tompoko.